Fahameraba-tsika tsirairay avy-indray tratra ity alarobia maharaina fa voalohan'ny volana janoary ity manona fahasoavan'ny tompo aminao ary miaraba anao ihany koa tratra ny taom-baovao 2024 engany mba hitombo fandresena, hitombo finoana, hitombo fahalalàn'Andriamanitra isika. Ireo indirantsika ny amofinainana io dia vavakisika. Andriamanitra tsara indrizan-danitro isaoranay ianao izay mbola manome tombonandro anay, manome tombo-potoana, manome tombony havelomana ihany koa. Misaotra ny nisy tokantrano tsirairay avy eto ary mankasitraka sahady ny amin'ny ataonao eo amin'ny fiainanay mandritra nyity taona vaovao ity. Mangataka aminao hatrany izahay mba hitahitanao anay ka tsy ho very izay rehetra mino anao fa hanina fiainana mandrakizay. Anaran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe tolona mibavaka ohatra ho antsika izy. Nalaina amin'ny Hebreo 5:7 manao hoe tamin'ny andron'ny nofony raha nanao fivavahana sy fangatahana nomba ny fitarainana mafy sy ny ranomasy be tamin'izay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesana izy sady voahainy noho ny fahatahorany an'Andriamanitra. Amen. Efa niteka ho hariva ny andro raha ny antso ny telo tamin'ny mpianany anantiny azy Jesosy. Mbola nitaridritra teny an-tendrombohitra ny fahazavan'ny masoandro miletika ary nanazava tamin'ny tarany miatolaka ny lalana ny diavana. Vetivety anefa dia maty ny fahazavana teo amin'ny havoana sy teo amin'ny lohasaha. Ankehitriny dia miteny amin'ny Kristy mba tsy handeha lavidavitra kokoa intsony. Nandeha kely niataka tamin'ilay lehilahy ory ka nampitosaka ny fitalaony tamin'ny fitarainana masy sy ny ranomasimbe. Nangataka hery aretana amin'ny fisedrahana zakainy ho an'ny olombelona izy. Ny tenany dia tsy maintsy mamikitra amin'ilay manana ny hery rehetra. Amin'izany fomba izany ihany mantsy no azahoany mibanjina ny ho avy. Natosany koa ny faniriana tao am-pony ho an'ny mpianany mba tsy ho diso ny finoany ao amin'ny hoaran'ny aizina. Tamin'ny voalohany dia nampiresin'ny mpianatra tamin'ny azy ny fivavahana sy ny fangatahana nataony tamin'ny fony tokoa. Rehefa afaka kelikely anefa dia resiny avy zanany izy ireo rehefa avy eo restory. Baran'i Jesosy tamin'ny fijaliany nitondra azy niaraka taminy izy mba hiresana aminy eo amin'ny fivavahana. Amin'izao fotoana izao indrindra dia mivavaka ho azy ireo Jesosy. Hitan'ny mpamonjy ny alahelo ny mpianany ary niriny mafy ny hanamezana ny fahoriany amin'ny fanomezan-toky azy fa tsy ho very maina tsy akory ny finoany. Izao ny atom-bavaka mitambesitra taminy dia nazahoana manome azy ireo fanehoana ny voninahitra izay efa niarahany manana tamin'iray talohan'ny nisian'izao tontolo izao. Ny talahoany ny azahoany manatry maso ny fanehoany Mahandriamanitra ary izay ampahery azy ireo amin'ny ora adiny mafy indrindra miatra manaina amin'ny fahalalana fa azo antoka ny mahazanak'Andriamanitra azy ary ampahadrafitra ny fanavotana ny fahafatesany mahamenatra. Reny fivavahany sokatra tampoka ny lanitra namirapiratra teo amin'ny maha-olombelona Mahandriamanitra avy ao anatiny ka niaona tamin'ny voninahitra avy any ambony. Nitsaka ary tsy nioka intsony Kristy ka nijoro tao amin'ny fiandrianana tahaka an'Andriamanitra. Lasa niady miatra manaina teo amin'ny fanahiny, mamirapiratra tahaka ny masoandro ny endriny ary fotsy tahaka ny mazava ny fitafidy. Irian'Andriamanitra tokoa isika ny ahazo antsika hery ao amin'ny firaisana aminy ary izany natonga ny mpianany nampianariny mba hiomby-bavaka aminy. Ary tsara ihany koa isika mba hitombo ambom-bavaka ne amin'ity taona vaovao ity ka azo hery mba hampitahiana hatrany miaraka aminy. Amen. Raha inay malala tsara indrizan-danitra mbola misaotra anao zahay amin'izany teninao izany. Irinay tokoa izany mba ho tanteraka aminay tsirairay avy izay maheno izao hafatra izao ka mba hitombo fivavahana, hitombo fitahiana aminao anie zahay. Anaran'i Jesosy, amen.